Dia faly miaraba antsika rehetra ato amin'ity hetsika ikamafy sy fiderana ity miaraba anareo mpikarakara rehetra faly ifampizara hafatra fohy ifampahirezana ho antsika rehetra ato amin'ity hetsika ity. Asa ianao raha tahaka fa anisan'izay nampahery ary tena nampandroso nandritra an'izao fanamby lehibe lalovan'izao tontolo zao ny mahatsiaro mandrakariva hoe mahatoky Andriamanitra. Mahatoky Andriamanitra. Ary zay no mba tiako mbola ifampahirezantsika indrindra androany araky ny ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy faha 1:10 hatramin'ny faha 3:10. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy faha 1:10 hatramin'ny faha 3:10 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mahatoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika izy kosa handa antsika, fa na dia tsy mahatoky azy isika dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo mandany tenany. Ny andininy faha 1:10 dia milaza hoe mahatoky izao teny izao, zany hoe azo antoka izao teny izao. Zava-dehibe zany hoe afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra dia no hany azo antoka be lehibe mantsy ny zavatra eno mandritra ny tao anatin'ny volana maromaro, tao anatin'ny herinandro maromaro, amin'ny vaovao, amin'ny firesahana, amin'ny hainao manjery sy ny tambazotra isan-karazany dia betsaka be ny resaka sy ny teny. Fa eto androany Andriamanitra te hampatsiaro antsika izao teny izao no mahatoky, dia ny tenin'Andriamanitra irery ary tsy hoe ny tenin'Andriamanitra ihany fa eo amin'ny 3:10 koa izy dia milaza hoe mahatoky koa Andriamanitra, mahatoky Andriamanitra. Ary ny tena dikany hoe mahatoky Andriamanitra dia ho azavaina io hoe tsy mahazo mandany tenany izy, tsy mahazo mandany fikasana izy, tsy mahazo manda izay noheveriny izy, tsy mahazo manda ny teniny izy. Ka amin'ny takariva ity misy teny fampanantenana anankiroa nataon'Andriamanitra eto izay tiako ifampahirezantsika. Voalohany eo amin'ny 1:10 io izy hoe raha miara-maty aminy isika, zany hoe raha miara-miaty amin'i Jesosy isika, fampanantenana dia iny miara-belona aminy. Ary ny faharoa izay dingana mbola lalandalina kokoa ny hoe miara-maty dia ny hoe raha miaritra isika. Ny teny fototra moa dia milaza hoe raha miara-miaritra aminy isika. Dia izao indray ny fampanantenana hoe miara-manjaka aminy. Mbola lehibe lavitra zany hoe miara-manjaka zany noho hoe miara-belona amin'i Jesosy fotsiny. Namako eto amin'ny ikamafy sy fiderana raha miara-maty amin'i Jesosy isika. Tena ino moa ny dikan'izany hoe miara-maty amin'i Jesosy zany? Jesosy moa taizany maty teo ambony hazo fijaliana izy ny maty. Ary rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia nanokatra fomba fiaina sy fomba fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra izy. Fa dia tsika tsara hoe rovotra hatramin'ny lamba tao amin'ny tempolo izay nahafahantsika avy hatrany dia afaka manatona an'Andriamanitra manokana. Io fiarahana maty amin'ny Kristy izany dia fanombohana fiainana vaovao sy fifandraisana vaovao amin'Andriamanitra. Io dia ambarantsika hoe fahateraham-baovao io le aseho amin'ny endriky ny batisa fiarahana maty amin'ny Kristy. Efa tena mandray an'i Kristy tsika, mandray fiainam-baovao amin'ny Kristy dia izao fampanantenana hoe miara-belona. Mahazo an'ilay fiainana be dehibe izay nomanin'Andriamanitra ho an'ny tena mandray azo marina. Fa tsy izay ihany fa araka ny lazaiko teo hoe tsy mijanona amin'ny miara-maty amin'ny Kristy fotsiny fa dingana manaraka dia hoe miaritra. Misy mantsy fampianarana ny iray manao hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy zany dia milamina ny fiainana, tsisy olana tsony, tsisy tsony ny fahoriana. Iso zany. Ny dingana manaraka amin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia tia hoe miaritra ity. Ny dika teny ombonana sy ny teny fototra amin'io dia tena miteny hoe miara-miaritra. Zany hoe miatrika ireo fahasarotany fiarahana amin'ny Jesosy Kristy, miaritra miady amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy, tsy miala mihitsy na inona zavatra mitranga amin'izany fiarahana amin'ny Jesosy. Na misy Covid, na misy zavatra hafa, aretina hafa, na olana hafa, na fanenjehana, na fankahalana dia izao miaritra. Dia lehibe lavitra ny olona miara-belona ny valisoa amin'izay fa hoe miara-manjaka. Jesosy mantsy dia mpanjaka. Ary ny olona miara-miaritra amin'ny Jesosy zany dia manaiky azy ho mpanjaka ny fiainany. Dia izao ny voalaza hoe
nomenan Jesosy ny fahefana rehetra ety ambony tany amin'ny mahampanjaka azy, ny fahefana rehetra any an-danitra amin'ny mahampanjaka azy, ka rehefa miara-miaritra amin'ny Jesosy tsika ary namako iomeny atsika zany fahefana rehetra zany ahafahantsika miara-manjaka aminy ao amin'ny tokantranontsika, miara-manjaka aminy any amin'ny toeram-piasantsika, miara-manjaka aminy any amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Ireo ny fampanantenana lehibe omen'Andriamanitra ary mahatoky ireo fampanantenana ireo. Fa saingy izao koa misy fampitandremana anankiroa eto izay tiana hisarihana ny saintsika. Ny fampitandremana voalohany amin'ny 9:20 izy hoe raha manda azy sika, zany hoe manda ny mahampanjaka azy eo amin'ny fiainantsika, na manda ny mahampamonjy azy, na manda ny fiainana izay omeny atsika, izy hoe izy kosa handatsika. Zany hoe anjary tsy ahazo an'ilay fiainana be dia be, tsy mahazo an'ilay fahefana ahafahana miara-manjaka aminy. Ary eo no somary fampitandremana ary namako ato amin'ny tikamafy sy fiderana, satria be dia be ny olona amin'izao fotoan'izao no milaza ho kristianina, indrindra tao anatin'izao fibohana zao, indrindra tao anatin'izao fahoriana sy fanamby izay mitranga eran'izao tontolo zao, dia lasa ohatry ny kristianina daholo ny olona. Fa izao anefa tsy izy rehetra ireny no mahazo an'ilay be dia be. Tsy rehetra milaza ho kristianina no mahazo an'ilay fahefana ahafahana miara-manjaka amin'ny Jesosy Kristy. Fa raha manaiky an' Jesosy mivava fotsiny tsika fa manda azy, dia tsy mahazo an'izany fiainana be dia be zany, ary tsy mahazo an'izany fahefana entina miara-manjaka fampitandremana. Any fampitandremana faharoa dia eto amin'ity 9:13 ity. Izy ity moa mazana diso fandray azy ny olona, betsaka ny mandray azy ity hoe fa na dia tsy mahatoky azy sika dia mbola mahatoky any izy. Dikan'izany hoe tsy maninona zany na tsy mahatoky ara fa Andriamanitra dia mahatoky mandaka. Somary diso zay faneho-kevitra zay. Ny tena tiany ho teny ho lazaina ary ny tena any amin'ny teny fototra ary nahitsy ny ao amin'ny DM mihitsy moa izy, dia zao ny ao amin'ny 9:13 amin'ny DM hoe raha mivadika aminy isika dia mbola mahatoky any izy fa tsy mahazo mandany tena. Any hoe raha mivadika amin'ny Jesosy tsika, zany hoe ny tena dikan'ilay mivadika dia miala amin'ny finoana, miembotra amin'ny finoana, miena amin'ny finoana, dia mahatoky Andriamanitra, mahatoky amin'ny tenany, fa tsy hoe mahatoky izy ka omeny ianao ihany izay zavatra rehetrarehetra nampanantena ny tetserotsy. Raha mivadika aminy isika dia mahatoky amin'ny tenany Andriamanitra, fa tsy mahazo mandany tenany ozy ny fanazavana. Tsy mahazo mandany tenany izy dia tsy ho azonao ihany ilay fiainana be dia be. Tsy ho azonao ihany ilay fahefana ahafahana miara-manjaka amin'ny Kristy raha miala amin'ny finoana isika, miembotra amin'ny finoana isika, mangatsika amin'ny finoana isika, mivadika tsy manaiky an' Jesosy intsony tompo na ho mpanjaka eo amin'ny fiainantsika isika. Mila mitandrina ny amin'izany tsika ary namako. Ry namako ato amin'ny hetsika hika mafy sy fiderana ity, eo anatria amin'izany teny zany, ny faniriako ny vavaka ataoko atsika tsirairay avy dia engane izao hetsika izay nampiray atsika izao, izay nahatonga atsika niekohaka eo amin'Andriamanitra sy manandratra fiderana saiky isakariva izao. Tsy zavatra ampientanetana ny fotsika fotsiny vokatry ny fihetsepo na ny fietahetanana fotsiny, fa tena mbahoararotontsika ho fotoana sy vaninandro tena iarahana maty amin'ny Kristy, anoratsika ny momba atsika rehetra ho an'i Kristy, ho faty eo ambony hazo fijaliana, ka afaka miteny tahaka ny Paoly isika tsirairay avy izay mpanaraka an'izao hetsika sy fiderana izao hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Raha marina aminao zany fampanantenana dia efa lazainy hoe hiara-belona aminy, omeny an'ilay fiainana be dia be anao. Ary tsy mijanona amin'izay fotsiny araka ny lazaiko teo, fa ny vavaka ataoko ny faniriako mafy indrindra ho antsika ato amin'ity mpiaraka ato amin'ity hika mafy sy fiderana ity dia mba hiara-hiaritra amin'ny Kristy tokotsika. Ka na ho vita aza n'izao fanamby ny Covid-19 zao dia mbola ho vonona hiara-hiaritra hanaraka ny Kristy. Ny fampanantenana dia izao hoe omeny ianao ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainanao, ahatonga anao afaka hiara-manjaka aminy amin'ny toerana rehetra. Ny faniriako sy vavaka ataoko dia tsisy amintsika ny handa azy araka ny fampitandremana eto, fa raha manda azy isika, raha miala isika, raha miembotra isika, raha miala amin'ny finoana hoe vita zay iny ka dia sitrana soma tsara, voary soma tsara, fitratra ny Covid dia andeha hiverina indray amin'ilay fiainana teo aloha, mivadika, miala amin'ny finoana, miena amin'ny finoana, miembotra. Izy Andriamanitra tsy afaka mandany tenany, fa tsy ho azonao ilay fiainana be dia be, ary tsy ahazo an'ilay fahefana hoentina miara-manjaka aminy. Ka engane tsy ho tsika no tratra'izany. Andriamanitra ray io zany mivavaka tiana iasana ho anay mpianakavin'ny fotoana mpanaraka an'izao hetsika izao, mpanaraka an'izao fiderana izao, mba hiara-maty aminao zahay, andraisanay ny fiainana be dia be.
mba haharitra ao aminao zahay ahafahanay mandray ny fahefana ahatonga anay ho mpiara manjaka aminao mivavaka tsy hisy raha iray azy tompo hivadika embotra rehefa vita izao fanamby lehibe raha anay miatrika izao fa ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany zahay dia mba hatoko koa ianao hanome anay fiainana be lehibe hanome anay ny fahefana ahafahanay miara manjaka aminao amin'ny anaranao Jesosy nanonanay izany vavaka izany amen. Dia mankasitraka be dia be any Zoky Alain niaraka nitondra izay teny mamy zay hoe tsika ho tsakotsakoina ary ho an'ireo izay tsy afaka tafaraka tamintsika dia ho apetraka manokana io teny io aminatin'ny page sy ny fizarana rehetra ny amin'ny YouTube ihany koa ahafahantsika mifampahery ary maniry sika fa tsy ho sambany no fandalovana eto na dia somary totototra ny rahalahintsika dia isy ngamba ny fotoana mbola iarahana miasa handrenesantsika teny fampahirezana mamitahaka an'izany fa androany dia ho faranantsika indray ny fotoana misaotra tsika tsirairay avy izay tafaraka tamin'ity androany ity ary amin'ny herinandro indray dia mbola mitohy foana ny fiarahantsika isy fiovana kely isaky ny alakamisy dia araky nampanantenana antsika dia isy ilay horonan-tsary fohy mitondra afatra izay ho alefantsika ao aorianany vavaka amin'ny sabotsy ihany koa dia anomboka ny takarivam-piderahana izay indray dia alohan'ny amin'ny alohan'ny vavaka ataontsika zany hoe amin'ny 7 ora any Madagasikara ny lahady ihany koa dia efa ho avy ihany ny fandaharana tsikelikely izay ampidirantsika mandritra izany fotoana izany fa androany dia mirary soa antsika tsirairay avy amin'ny manaraka indray samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra mandram-piona tompoko.